famindrampon'Andriamanitra, fiantran'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia milaza amintsika manao hoe mamindra fo sy miantra Jehova, maro-po sady be famindram-po. Salamo 3:1-9 ary salamo 5:1-9. Fa milaza amintsika ihany koa zany mpanao salamo zany manao hoe miaona ny famindram-po sy ny famarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Zava-dehibe zany satria hitantsika nandritra izay fotoana vitsivitsy izay ity famindrampon'Andriamanitra ity, ary azo mbola hijerentsika aloha hevitra maro zany rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa ny zavatra misy kosa nefa, indrindra amin'ny fomba fijery maha-olombelona dia sarotra ihany ny ahitana ny hoe famindram-po sy famarinana ho tafara-dalana avy hatrany. Nahoana ary ianao? Rehefa miresaka tsika ny amin'izany famindram-po zany, dia ireto no anisan'ny teny izay ao anatin'ny tontolon'ny famindram-po: fandeferana, fahari-po, faharetam-po, famelana heloka sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa miresaka kosa isika ny amin'ny famarinana, dia voalohany amin'izany ny lalàn'Andriamanitra izay masina, ireo didy fitsipika ary vonona mihitsy aza ny anameloka avy hatrany an'izay mandika izany didin'Andriamanitra izany, zay tsy mahatanteraka izany lalàn'Andriamanitra izany. Ka sarotra ny ahitana hoe ny famindrampon'Andriamanitra sy ny famarinana tonga de ho tafara-dalana fotsiny amin'izao. Sarotra izany. Ary mety ahazo tsiny mihitsy aza ny maha-olombelona antsika raha toa ka miezaka ny anambatra izany. Impirimpiry moa isika no te hahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny fitondrantsika mety ohatra hoe ireo rahalahy, ranabavy, ireo taranaka, kanefa sarotra ho antsika ny sady amindra fo, hijery hoe atraiza no ahafahako mametraka ny fitsipika, ary atraiza no ahafahako mamindra fo. Fa Jehova Andriamanitra dia naneho tamin'ny mpanao salamo fa tanteraka ny hoe miaona ny famindram-po sy ny famarinana, mifanoroka ny rariny izay azo lazaina hoe tsy afaka niaraka teo aloha. Zavatra mety tsy ho tanteraka izany raha amin'ny maha-olombelona fotsiny, satria sarotra. Mety tsy ho zakan'ny fontsika ny hoe hilefitra mandrakariva. Misy teny anankiray izay manan-danja ity any anatin'ny soratanan'ny mpanoratra kristianina iray antsoina hoe Ellen White, ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe Enonareo ny fanoharana. De zao ny fanambarany hoe misy alan'enina ka maharitra ela ny famarinana raha mbola mifandahatra amin'ny mpanota ny famindram-po. Toe-javatra zay tsy hita raha tsy eo amin'Andriamanitra izany. Tsy hita izany raha tsy Andriamanitra mihitsy no mahatanteraka an'izany. Rehefa milaza izy ao amin'ny salamo 5:20-1 hoe mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana, dia zavatra zay tsy maintsy hidirantsika ao anatina fahatsapana izany hoe fihavanana izany. Satria raha te hanana ny rariny dia tsy maintsy mijery ianao hoe izy kosa tsy afaka mandefitra amin'izany izy, satria rariny sitsiny izy raha ohatra ka milaza aminao hoe tsy mety zany. Ary misy rariny zay azo ajoro, kanefa eto de hoy izy hoe mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Azonao an-tsaina ve ny mety ho fomba entin'Andriamanitra mahatanteraka an'izany eo amiko sy aminao raha tsy ny famindram-po?
Ho amin'ity fotoana ity dia tiako ny hitondra-bavaka manokana satria ny tanjon'Andriamanitra raha mampiditra ny famindram-po, mampiditra ny fihavanana izy manoloana ny rariny sy ny famarinana dia misy tanjona ao ny fahazahoanantoka ny ho avy. Izy izay marina, izy izay masina no hanatanteraka ny asa mahagaga izay ataony mba hahatonga antsika eo amin'izany lafiny toetra izany zay tsy hananantsika kanefa azo atao zany satria mamindra fo Andriamanitra ary miditra an-tsehatra izy mametraka ny famarinany ao amin'i Jesosy Kristy mba hahatonga asy anao ho ilay marina. Tsy marina isika fa ilay tena marina dia Jesosy Kristy no noho ny famindram-po, noho ny fihavanana dia iray ao amin'i Jesosy Kristy isika ary izany famarinana izay raisintsika izany tsy avy amintsika dia efa nakamban'Andriamanitra noho ny famindram-po. Koa manasa anao ary fa hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra, Jehova Tompo, Tompon'ny fahefana rehetra, masina, marina ary manana ny famarinana rehetra kanefa manaiky hamindra fo, manaiky hilefitra, manaiky handefitra mba hahatonga anay eo amin'izany toerany ho marina izany, toerany azo hamasinina ahafahanay ho mendrika ny fiainana mandrakizay. Olombelona voafetra izahay nefa nomenao ny tombotsoa ho ataovy mahatsapa izany zay Tompo ary ho zava-misy eo amin'ny fiainanay anie ny ho hamarinanao sy ho hamasininao. Matonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.